tsika misaotra an'Andriamanitra ry havana ny amin'ny alahady fatelopolo ny volana Oktobra ity alahady faharoapolo manaraka ny Trinite ary amaranantsika ny fibanjinana ny lohahevitra manao hoe avaozy ny fanompony fiangonana. Ny sampana vondrona fototra laika no mitarika antsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Andeha ataontsika ny hira sambatra. Amitombonao amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha itsika hisaotra sy hanome voninahitra ny anaran'Andriamanitra ka ny salamo fahatelo amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy no iarahantsika mamaky. Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Dia aorian'izay ny antema fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hita ny salamo andeha ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe miobio an' Jehova ianareo ry olo-marina fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahan' Jehova amin'ny lokanga mankalaza azy amin'ny valia torofolo. Mirafirao vaovao azy mitendre tsara ho amin'ny fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehova ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia famarinana sy rarina izy, henika ny famindram-pony Jehova ny tany. Ny tenin'i Jehova ny nanaovana ny lanitra ary ny fofonay ny vava ny nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosa ny rano an-dranomasina ho toy ny antontan-javatra izy. Mitahiry ny ranolalina ao amin'ny fitehirizana izy. Aoka atahotra ny Jehova ny tany rehetra, aoka angovotra eo anateny ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy ny teny dia ary izany, izy ny nandidy dia ny toetra mafy izany.
Andriamanitra andriananahary, Andriamanitra tsy to, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao izay ankehitriny fa mbola afaka indray manome voninahitra ny anaranao eto amin'izao toerana masina izao. Misaotra anao izay satria rehefa afaka nandalo ny sahaliko ny fahafatesana dia novelominao indray. Ny famindramponao tokoa tompo no mbola nahatoy izao anay. Misaotra anao era-po era-tsaina izahay. Ankehitriny izay tompo dia raha natrika izao fanompoam-pivavahana izao. Ny fanahy masinao hatrany ane anjaka aminay tsirairay avy hitary-dalana anay mba hanananay fifantohana tanteraka ny amin'izao fanomezanay voninahitra ny anaranao izao. Izay rehetra pentimpentinota, izay rehetra manelingelina anay, tsy afahanay manana fifantohana dia roahanay izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana eto fa fatoranao mandrakizay ny amparimy rehetra afo ny devoly sy ny satana. Tompo, misy namanay anohany miazakazaka mamonjy izao fanompoam-pivavahana izao. Tantany sy vombiny ny diany tompo, ho 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢 izy. Misy ny manana etaeta kanefa tsy afaka noho ny antony maro isan-karazany. Ao ny tsy salama, ao ny manana ny tsy salama, ao noho ny antony akasa sy ny zavatra maro isan-karazany. Ampy-mizara tompo ny fahasoavanao. Ataovy mahazo ny anjara sahaza azy ireny amin'ny tenio ity ny tokantrano tsirairay, ny olona ao tsirairay avy. Izao fanompoam-pivavahana izao ny tompo, emboka manitra miakatra any aminao, vavaka tsy aroaroa-paratsiana, koa dia misy mananteny izay Jesosy. Fa izay rehetra rehetra dia tsisy ho diso anjara amin'izay rehetra ataonay eto, eo ny vaky teny, eo ny teny izay mbola hotorian'ny mpanomponao, dia tsy tahaka ny nidiranay no voahanay eto satria andray fitahiana avy any aminao izahay. Dia mankasitraka indrindra tompo noho ny amin'izao fotoana izao. Izany vavaka izany dia sitraka indrindra raha mbola ampiambonina amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe rainay eo izay any an-danitra, mamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay an'io izay anasahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, amin'ny manafanay amin'ny ratsy, manao amin'ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Afaka mipetraka ny fiangonana. Pauyanao 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢 ufati nuni uta kanefa koa rafakateruna dei tangana nisi tinedininu nisi tinanampu kanzu tanterakani teliza nume
ankehitriny vitany 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗎 ty famonjena ty nahatana ilay maherina amin'ny fahafatesana saingy mbola malemy sika no sizaha mbola sisa mijoro katody tsy jere taiza moza Jesosy toy izaho raha nilazana toy ireo otana saingy ty poina Jesosy izaho fanavotana odiso amindra odiso amindra Izany dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra ary 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗎 hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra ka 𝗙𝗔𝗡𝗢 hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny toko. Amin'ny anaran'i Jesosy ary ny mpanjaka nandidy hanidika mpisorona be sy ireo mpisorona manarakaraka ary ny mpiandry varavarana hamoaka ny fanaka rehetra izay natao ho an'ny bala sy astara ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra hiala amin'ny tempolin'i Jehovah
ka nijoro tany ivelan'i Jerosalema teny amin'ny sahamoron'ny 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢 ireny ary nentiny ho an'ny Betela ny vovony. Ary natsahany koa ny mpisorony amin'ny andriamanitsy izy izay nitendren'ny mpanjaka sy mpanjakany Juda andoro 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢 eny amin'ny fitoerana avo tamin'ny tanànany Juda sy tamin'ny manodidina an'i Jerosalema sy izay nandoro 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢 koa ho an'ny bala dia ny masoandro ary ho an'ny volana sy ny kintana amin'ny zodiaka ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra. Ary ny Asera navoaka ny ala amin'ny tranon'i Jehova ho any ivelan'i Jerosalema ao amin'ny lohasahandrika 𝗙𝗔𝗡 ary nodorany tao io ka nitoritoriana ho vovo ary ny vovony nafafiny teny ambonin'ny fahasambahoaka ary noravany ny tranon'ny olona nanolo-tena ijangajanga ho fanompoam-pivavahana izay teo amin'ny tranon'i Jehova dia ireo nanenoman'ny vehivavy lay ho an'ny 𝗙𝗙𝗓. Ary napaka ny mpisorona rehetra avy tamin'ny tanànan'i Joda izy dia nolotony ny fitoerana avo izay nandoroan'ny mpisorona 𝗙𝗙𝗡𝗢𝗢 hatramin'ny Geba ka hatramin'ny Beerseba ary noravany ny fitoerana avo teo akaikin'ny vavahady dia ilay teo anoloan'ny vavahadin'i Josoa komandin'ny tanàna sy ilay teo ankavia raha miditra amin'ny vavahadin'ny tanàna. Fa ny mpisorona tamin'ny toerana avo dia tsy navela natitra teo ambonin'ny altaran'i Jehova any Jerosalema nefa nahazo ny ara-nihinana mofo tsy misy masirasira tamin'ny rahalahiny ihany izy. Ary nolotony koa tofety izay eo amin'ny lohasahan'ny taranaka Hinoma mba tsy hisy hampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo ho an'ny Moloka intsony. Ary ny soavaly izay no hamasin'ireo mpanjakan'i Joda ho an'ny masoandro ka nataony teo amin'ny fidirana ho an'ny tranon'i Jehova teo akaikin'ny efitrano natana meleka tandapa izay tao parivary dia nesoriny ary ny kalesin'ny masoandro nodorany tamin'ny afo. Ary ireo alitara teo an-tampon-trano ambony amin'ny tranon'ny Ahazy izay nataon'ireo mpanjakan'i Joda sy ny alitara izay nataon'i Manase tao anatin'ny kianjany roa tamin'ny tranon'i Jehova dia noravan'ny mpanjaka ka nitorotoroana dia nafafiny tamin'ny lohasahandrika 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢 ny vovony. Ary nolotoin'ny mpanjaka ireo fitoerana avo izay teo anoloan'i Jerosalema teo amin'ny ankavanan'ny tendrombohitra nahitàn-doza dia ireo nataon'i Solomona mpanjakan'i Israely ho an'ny 𝗙𝗙𝗓𝗢 fahavetavetan'ny Sidoniana sy ho an'ny Kemosy fahavetavetan'ny Moab ho an'ny Milkoma fahavetavetan'ny taranaka Amona dia nitorotoroany ny tsangam-baton'ny mpitsampy sady nokapainy koa ny Asera ka nofenohy ny talan'olona ny toerany mbola hitohy atena. Ho tohizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana 4:1-9 ka hatramin'ny 20. Galatiana 4:1-9 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita izany dia izao hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa tamin'izany fony mbola tsy nahalala an'Andriamanitra ianareo dia nanompo izay andriamanitsy izy. Fa ankehitriny rehefa mahalala an'Andriamanitra ianareo nefa tsy izany fa izy no mahalala anareo, nahoana ianareo no dia miverina indray ho amin'ny abidi-pianarana malemy sady tsy misy na inona na inona nefa tianareo hontompona indray andro sy volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo aho fandrao dia misasatra foana taminareo. Ry rahalahy mahangatra aminareo aho. Mangataka aminareo aho, aoka ho tonga tahaka ahy ianareo, fa izao kosa
mba efa tonga tahaka anareo. Tsy naninona akory ianareo, nefa fantatrareo fa noho ny fahalemen'ny nofo no nitoriako ny filazantsara taminareo tamin'ilay voalohany, ary ny teo amin'ny nofoko izay tonga fakapanahanareo dia tsy mbola no amafinareo na no lafinareo. Fa mandray ahy tahaka ny mandray ny anjelin'Andriamanitra ianareo, eny dia tahaka ny Kristy Jesosy aza. Aiza ry ilay nataonareo fahasambarana? Fa vavolombelonareo aho, fa raha azo natao na dia ny masonareo aza dia ho noesorinareo ka nomenareo ahy. Koa efa tonga fahavalonareo va aho, satria milaza ny marina aminareo? Mazoto mila fity aminareo izy ireo, nefa tsy araka ny mety, fa izy tahanidy anareo any ivelany mba hampazoto anareo ila fity aminy koa. Fa tsara raha ilampity amin'izay tsara mandrakariva, na dia sendrany tsy eo aminareo aza aho. Anaka, izay aharariko indray amin'ny fahaterahana mandra-paharin'i Kristy ao anatinareo, engany ka ho tonga eo aminareo aho ankehitriny ka hanova ny feoko, fa misalasala aho ny aminareo. Mbola itoy ny vakiteny. Ny amaranantsika amin'ny vakiteny dia amin'ny filazantsara araky ny lioka. Lioka toko 410, 1520, ary faranantsika ny 1530. Rehefa hita dia ho vakitsika ho pitsanganana. Lioka toko 420, 1520 ka hatramin'ny 1530. Amin'ny anaran'i Jesosy, nilazan'i Jesosy tamin'ny olona maro nanaraka azy izay tokony ho toetry ny mpianany. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ka tsy mankahala ny ray sy ny reniny, sy ny vadiny, sy ny zanany, sy ny ralahiny, sy ny anabaviny, eny, ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Nazovony tsy mitondra ny azy fijaliana, ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Fa iza moa aminareo, raha ataonao tilikambo, no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovana izany, na misy ahavitana azy na tsy. Fandrao rehefa manao fanorenana izy ka tsy mahavita, dia andatsy azy izay rehetra mahita, ka na hoe olo io dia manomboka manao trano fa tsy mahavita. Ary iza moa ny mpanjaka, raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara, na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny ray alina izy na tsy. Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray, dia ampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy mahasony tany na ny zezika izy, fa riny olona izay manatsofina hoety miaino aoka izy iaino. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mbola iaraka hivavakitsika tompoko. Velom-pisaorana anao tokoa izahay ry Andriamanitra tsara indrindra fa afaka namaky ny teninao indray tamin'ity anio ity tamin'ny teninay. Fa ny lalanay sy fahazavanay tokoa ny teninao. Koa mangataka ny fanahinao masina izay aty anatinay izahay, hanazava ny sainay ahafahanay manakatra izay tianao ambara aminay amin'ity anio ity.
Ianao ihany koa omba ny mpanomponao izay hitondra ny teninao aminay. Ary engane izay tsirairay avy mba ho mpiampipankatoa fa tsy ho mpiampipanadino. Amin'ny anaranao Tompo no hanonanay ny vavakay. Amen. Ny hira 520 no ataontsika, ny 15 sy ny 17 mialohan'ny handraisantsika ny afatr'Andriamanitra. Mitovy feo amin'ny 430 sy 300. 520 mitovy feo amin'ny 430 sy 300. Ho aminareo izay malalan'Andriamanitra sady ho antso ny masina, ho aminareo ny fahasoavany mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra irentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Luka 4:40, ny 7:20. Luka 4:40, ny 7:20. Vakitsika rehetra aminaran'ny Tompo izany manao hoe nazovony tsy mitony azy fijaliany ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Resaka mpianatra no resahana eto. Ny hoe mpianatra amin'ny teny Grika dia avy amin'ny teny hoe matetes, nazonany teny hoe matematika. Ny mpianatra tamin'ny andron'i Jesosy dia olon-dehibe ny ankamaroany. Misy moa mpianatra madinika ihany teo amin'ny jiosy. Dia ny fampianarana ambaratonga ambony zany, ny fampianarana olon-dehibe zany a, ny fanao zany a dia manaraka izay alen'ilay mpampianatra. Mpampianatra zany a tsy anaty rindrina efitra ohatrantsika io fa manaraka. Maraina zareo dia fa eo ambaravaran'ilay mpampianatra miandry azy. Ny sasany moa dia mandeha manaraka n'ilay mpampianatra any a, mifindra toerana ilay mpampianatra dia mandeha koa zany zareo. Ny mpianatra dia mianto tena, ary izy ny miantoka ny sakafon'ilay mpampianatra. Ary ny mpianatra dia makatahaka ny mpampianatra. Tena hoe pédagogie de l'imitation. Makatahaka an'ilay mpampianatra izy, ary tsy miala amin'ny fampianarana izy mandramaty. Eto zany Jesosy miresaka mpianatra, nazovony tsy mitony azy fijaliany ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Fepetra maha-mpianatra. Azo adinoina fa nanaran'ny kristianina zany a dia mpianatra tamin'ny voalohany. Nandritra namanjato taonany a, mpianatra no anaran'ny kristianina rehetra. Dia avy eo izy nahazo anarana hoe kristianina. Eto Jesosy nazovy condition sine qua non zany hoe fepetra tokana, tsy azo idivirana io. Ny tena mpianatra marina, efa kamaroan'ny mpianatra zao dia efa miditra afatry ny ampahany vitsivitsy. Miresaka momba ny mpianatra zany isika.
Mpianatra zany ho Jesosy dia mila mahay mitondra ny azo fijaliana. Ny olona rehetra manko samy mitondra ny azo fijaliana daholo fa misy tsy mahay mitondra an'io. Fa mila mahay mitondra ny azo fijaliana. Maro ny te mpianatra, misy vahoaka betsaka ho Jesosy dia nitodika izy. Iza ny tena mpianatra amin'ny reto. Fepetra voalohany hitantsika zany dia hoe mila mitondra ny azo fijaliana, mila mahay mitondra an'io. Ny 220 hoe vakitsika ny teny amin'ny 220 teny Jesosy voalohana ozy izy, raha misy manaraka ka tsy mankala ny ray ny reny ny vavy. Rehefa teo mpianatra zany dia misy sivana, misy masontsivana, misy zavatra na toe-javatra na olona ankahalaina. Raha tsy izay ianao tsy tena mpianatra. Le ankahalaina eto zany tsy arabaky teny akory hoe tsy fitiavana, fa misy zavatra zany ahena, ailika, ary ny mafy indrindra mitenen'i Jesosy mba ho azon'ny olona tsara. Mety ray aman-dreninao izy, mety vadinao, mety zanakao, mety rahalanao, mety anabavinao ny sakana amin'le fianarana. Ny ambanimbany tsy resaha amintsony hoe mety ny fotoananao sy ny sisa. Fa izay rehetra mifanohitra na manohitra ny fampianarana io tsy azahoana mianatra. Izay le ankahalaina eto. Raha midina ny ambanimbany tsika, mety ankahalaina ny fandriana mafana. Satria tsy fo eo ianao. Izay le endrika fankahalana zay no mahampianatra zany eo. Ary na dia ny hainao ara hoy izy. Satria raha tia tena loatra ianao tsy afaka hianatra. Mety olona mitarika anao na lavitra n'Andriamanitra izany. Ny tenanao tsy maintsy resenao voalohany. Na dia ny hainao ary na dia ny hainao izy Jesosy Kristy. Misy zavatra fehezina sy ampijaliana ao amintsika ao vao afaka mianatra isika. Raha vao tsy izay zany tsy tafavoaka. Izay le hoe mitondra ny azo fijaliana. Misy fiaretana zany ao, misy faharariana ao, misy fanahy fahafoizana ao. Renirendra, vola, hery, fotoana, namana, tsy maintsy afo. Tsy moraly akory zany fa fiainana, na fiainana kristianina koa raha manao an'izany. Ny fiainantsika mampianatra antsika na amin'ny sekoly koa manao an'izany. 230 ahoana ozy izy. Ary toy izany ihany koa ianao rehetra, izay tsy mahafoy izay rehetra ananana, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Raha vao tsy nisy zavatra nafoinao, tsy nisy zavatra narianao na ankahalainao, dia tsy ho mpianatra Kristy mihitsy ianao. Misy fehezana satria inona avy ny sakana. Manao inventaire zany ianao, inona avy ny sakana, tsy azahoako ho lasa mpianatra Kristy. Ary mafy be miteny Jesosy satria mety ny ray aman-dreninao mihitsy izy ny sakana. Mety ny vadinao mihitsy ara ny sakana. Dia nisy moa nangatabavaka tamin'ny pastera, za pastera tena tsy afaka mibavaka, mba angataha amin'ny tompo esory ny vaty misakana. Ianao moa izy pastera efa nandinika hoe inona tsara ny vaty misakana, tsy hahatonga anao anam-piangonana. Ohatra ny tsy dia fantatro loatra fa dia tsy afaka foana. Ina ary fa hoentina mbavaka izy pastera. Rehefa nentina mbavaka afaka 3 volana maty le vadiny. Teo izy mba nahatsiaro ahy le vadiny tena sakana tsy andanana mibavaka. Ka asoro le vaty misakana dia nasoron'Andriamanitra. Izay le tenen'i Jesosy hoe indraindray misy zavatra tokony ankahalaina ahetry fa misakana amin'ny fahatongavanao mpianatra Kristy. Mety ny tenanao, mety ny fandaharam-potoananao. Ary izy io dia mafisin'ny Matio 4:12. Matio 4:12. Ny 5:20 sy ny 4:20. Vakina matetika rehefa misy fanokanana mpandray. Matio 4:12, 5:20 sy ny 4:20 vakitsika. Ahoana ozy izy?
fa na izy tamonjy ny ainy dia avery azy ary na izy navery ny anony amo dia azo izany fa inona moa so azony tontolo kanefa very ny ainy ary inona nomeny olona ho takalony ainy io zany dia misy raikim-po hoe ny tsy fetezanao faty no afaty anao fa ny fetezanao faty no avelona anao raha tsy mamono teny ianao tsy mahay dikan'io fa rehefa tsy mamono teny ianao a dia maty ho azy zay ny dikan'io na izy namonjy ny ainy dia avery azy ifitiavanao ny ainao loatra io toromaso io a karazany 3 atsika mpianatra adiny tsara zany tsy manao psychanalyse akory misy natao hoe toromaso voalohany matetika io amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 maraina iny le toromaso normal ireo toromaso resaka ireo amin'ny degré-nireo mitombo miamazana be miamavesatra be ary vao maika koa ianao miakamo sy reraka le toromaso voalohany matetika arakaraka ny taonany ankizy sy ny olona zany hoe am'sivy sa am'firy fa farafara izy eo amin'ny 10 eo ka hatramin'ny 4 maraina dia rehefa taitra amin'iny ianao tsy miala eo dia miditra ny toromaso faharoa zay mavesabesatra ary indraindray eo manahirina eo zany mankatsika sy amin'ny 4 io a ka hatramin'ny 9 io natao hoe toromaso faharoa mafy be io ary mavesatra be raha mbola tsy mitsangana ianao dia miditra le toromaso fahatelo zay loza be amin'ny 9 io hatramin'ny 9 azokazonareo ve le fandehana mavesatra be zay izy ary ianao dizina be miala aveo amin'ny 9 io ka hatramin'ny 9 raha voatratra ny toromaso fahatelo io ianao a reraka ianao tsy mavita n'iny tsy maintsy mitona ny azo fijaliana fianarana zao ny resara amin'ny zavatra ara-panahy koa dia tahaka izany rehefa misy zavatra tsy fonao tsy verinao a dia tsy tafo amin'io ianao Paoly apôstôly nanohatra an'io amin'ny mpanao fanatanjahantena Korinthianina voalohany toko 7 Korinthianina voalohany toko 7 oarina mpanao fanatanjahantena miazakazaka amin'ny latsinainy mihitsy raha nga manomboka rehefa tonga latsinainy misy toromaso voalohany faharoa faty allo talata tonga talata mbola misy larobia le Korinthianina voalohany toko 7 ny 7:20 hatramin'ny 7:20 ahoana ozy izy vakitsika tsy fantatrareo va fa zay rehetra miazakazaka amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa nefa ny anankiray ihany mahazo ny loka miazakaza toy izany mba azoanareo ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny mitady satro-voninahitra mety oloa fa isika kosa ny tsy mety oloa raha miazakazaka raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy manao kototo mamely totondry aho nefa tsy tony mamely rivotra asiko mafy ny tenako mangana ka amin'de voziko fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosiny tena hoary ny Paoly amin'ny Jeux olympique ny fiainana kristianina miazakazaka ozy izy fa ray ihany mahazo ny loka samy miazakazaka daholo fa ray ihany mahazo ny rehefa miazakazaka zany misy fitsipy-dalao koa fa tsy hoe miazakazaka zany anao anatin'ny mahamasinao a dia ny anao ndray miazakazaka amin'ny arabe ivelan'ny mahamasina eo a na mahazo voalohany ary ianao a mahazo loka sa tsy mahazo tsy maintsy anaty kianja filalaovana be dia be ny miazakazaka fa tsy anaty kianja mahony tena amin'ny zavatra rehetra ozy miazakazaka maraina miazakazaka hariva satria teo amin'ny kolotsaina grika zany mpiazakazaka zany tena asa maty aminy ary maharesy bitrodia amin'ny azakazaka ny olona patron et lièvre zany ary ny mpiazakazaka raha tamin'ny andron'ny Paoly a tsy miakanjo tsy mitafy satria tamin'izany fotoana zany tsy azo jereny vehivavy izy io alana daholo zay manavesatra zay ny dikan'izay eny azakazaka tamin'izany fotoana tsy mipatalony dikan'izany raha tsy azonao tsara amin'izay maivana tsara le miazakazaka mbola itsika misariny fresque grika reny le izy zay zany misy fiafiana ho Paoly apôstôly
ny mpiazakazaka misy régime atao zany izy ohatr'izay koa zany le mianatra na amin'ny ara-panahy ny amin'ny aranofo reny satroboninahitra mety lo Paul fa nantsika raha satroboninahitra tsy mety lo fa mila manetry teny ianao a mila milofo ianao miazakazaka tsy manao kitoto mamely totono tsy mamely rivotra tamin'ny andron'ny Paul a ny boxe zany a de misy vy zany am'le tanana ty ary mavesatra io ka raha mamely anao ka tsy mahavoa tatazo any olona fotsiny ianao de rovotra satria mavesatra be ty ka tsy mahazo mamely rivotra ho Paul apôstôly asiko mafy ny tena ka andevozy ka mangana mihitsy miazakazaka zany a manao rehetrarehetra ohatrany manao sport zany manao flexible manao pop manao inona mila mijalijaly le tena mba hiena ny cholestérol sy ny takan'izany miara-panahy koa misy an'izany misy zavatra intsana misy zavatra tsy mety amin'ny ara-panahy io de anjarany tsirairay mamaritra hoe inavy le tsy mety mila hitsana de nitendro indrindra lazain'i Jesosy mety ny fianakavianao mihitsy ny tsy mety ny vadinao mihitsy ny manahirana ary mety ianao mihitsy ara le manahirana vato misakana ny fisainanao a ny toe-batanao a sy ny sisa ny tsy fahaizanao mandamina fotoana sy ny sisa mila mahay mitondra ny azo fijaliana misy indray ny olona reraka fotsiny a fa tsy amin'ny tokony ho izy ny mahareraka azy de misy ohatr'izay koa le ara-panahy misy olona reraka amin'ny fanompoanan'Andriamanitra fa tsy mahazo vokatra satria diso fanompoana marobe zany lany andro amin'ny zavatra tsy ilainana amin'ny ara-piangonana mila mitondra ny azo fijaliana ho Jesosy ka manaraka le manaraka indray ny resantsika mila mahay mianatra koa isika mila mahay mianatra tsara teo a mila mahay mitondra ny azo fijaliana fa tsy ny olona rehetra koa mahay mianatra midikany hoe mpianatra ho isika teo a manaraka mijery miaino makatahaka mila fahaizana koa ny makatahaka mila mahay mianatra isika tsy ny olona rehetra koa no mahay mianatra mila resa amin'ny Jesosy eto hoe verenantsika le lioka teo misy olona ozy izy tehanao tilikambo tsy aloha mipetraka aloha mamatafatra tsara sao tsy mahavita aza tilikambon-drajao mila mahay mianatra ahoana inona ny maridrefy afantaranao fa vitanao io mila mahay manao tetikasa tetikandro tetibola zay mahatonga antsika ampianarana ny reny mila mahay manao kajy tadify ny teny hoe mpianatra ao naviany teny hoe matetesa niteraka ny teny hoe matematika ahoana ny fotoana ahoana ny toerana ahoana ny asa mila mahay mampiatra ny zavatra ny anarana ary zay zany matetika ny tsy mampandroso ny firenena tsy hita amin'ny fiainan'ny olona io a fa enjenery izy rehefa manao zavatra na mitokantrano tsy hita amin'ny fiainan'ny olona io fa nanao ekonomia izy a amin'ny fitantanany zavatra atao a na vola ty amin'ny fiangonana ny takan'izany everiny samihafana izay ny teny Jesosy mandiny aloha ao anatiny ao satria misy mila mahay mandrefy ny ampelantanana ianao na ny fitaovana na ny herinao mahay miemotra koa na makabahana ahoana le ohatra faharoa misy olona hiady ho sisy ny ray mitondra 2 alina ny ray mitondra 2 alina mandinia kely aloha ianao satria ny anao ny 2 alina ny anazy 2 alina hainao ve mandresy an'io raha tsy hainao io aloha mangataka fihavana ny olona mianatra koa zany dia mahay maka recul ho izy nareo mahay miemotra hoe tena tsy mety ty samy manova samy miala mifindra amin'izay mahasoa mahay mijery ina nataon'ny hafa zay koa ny ara-panahy tsy afangaro ny zavatra tiana sy ny zavatra hay matetika tsy miaraka ireo misy zavatra tianao fa tsy hainao io zany mahatonga anareo diso filière rehefa miditra amin'ny université satria tianao fa tsy hainao io misy indray ny zavatra hainao fa tsy dia tianao inona zany ny tokony atao
tsy maintsy le hay ihany no ataonao ao ianao ty azy tsikelikely fa misy zavatra tianao fa tsy hainao tahaka izany koa ny ara-panahy mba tiako le mandroaka devola mindany mirehetra afo oya oy fa tsy mety aminao aza midika izy amin'izany fa antso manokana io mba hiakanjo fotsy dia eo manao io izay le hoe tsy afangaro ny zavatra tiana sy ny zavatra hay mila mahay mianatra isika ianarana le mianatra zay mampianatra matetika zany mifangaro ny zavatra tiana sy ny zavatra hay tsy mitovy io samihafa io misy zavatra tianao fa tsy mety aminao io tsy hainao io sa manovy ianao miala ary zay mahatonga hoe lany filière amin'ny zavatra anankiray satria tsy hainao io fa tianao fotsiny tsy mitovy io amin'ny zavatra rehetra zany dia mila mahay misafidy mila mahay mianatra amin'ny zavatra rehetra ary na amin'ny fiainanao manontolo ary io na amin'ny fiainanao manokana io na fiainan-tokantrano io tsy makatahaka azo atao mijerina ny hafa fa ianao no manapika ity ny mety amiko tiako ty fa tsy lasy ty tahaka izany na amin'ny fiainanao manokana zay mahatonga anay mbola mpianatra tamin'izany fotoana zany mananitra ny namanay célibataire hoe reto manko efa manambady daholo fa day tamin'izany ny mpianatra dia miteny hoe tandremo letsy ho an'le mbola tsy manambady tandremo fa ny sipa rehetra zakan'ny pastera fa tsy ny sipa rehetra mahazaka pastera satria izy manana fahamaritana atao hoe pastera mipalitao mitondra kravaty dia aterina dia mena trano dia mena zao dia mena zao kanjo rehefa fekitetana ambanivohitra na palitao ara-tsy azo dia mitsoaka izy samihafa ny zavatra tiana sy ny zavatra hay mety samihafa koa ny zavatra atrehinao sy ny zavatra nieritreretinao mety samihafa koa io zay koa io mety samihafa io mety mba tianao anambady le zanak'le ministra fa ny besoin tsy araka ao makasisiny mila mahay mianatra isika mahay mandrefy zay ny tiany Jesosy resahana hoe ataovy tsara ny gestionnao hoe ianao ve tena mahavita ny tilikambo io mahavita ny trano io ve ianao sao dia mbo tsy vita fa manao javatrafa aleonao manao javatrafa ianao ve tena maharesy an'io vitanao ve io zay ny olona mahay mianatra ozy ary zay mahasoatra any mitazona trany ny fahamasinana ny fahamarinana tsara ny sira ozy izy fa raha ny sira ny tonga matsatso dia tsisy dikany voatazonao ve zay le hoe ny mahasoatra ny mahay misivana reto galatianina reto ny vakina teto tsy nahay ny sivana ny fampianarana olona efa nampianarin'ny Paul aman-taonany lasy Paul nisy olona hafa nampianatra zavatra ivelambelany dia le velombelany iny le ataontsika hoe samihafa ny fond sy ny forme matetika koa tsy haintsika manavaka an'izany ndenge vakitsika ny tenin'ny Paul apôstôly zany momba an'izany galatianina 4 andininy fahavaloko hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo galatianina 4 andininy fahavaloko hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo ahoana izy kanefa tamin'izany fony mbola tsy nalan'Andriamanitra ianareo dia nanompo an'Andriamanitra izy fa ankehitriny rehefa mahalalan'Andriamanitra ianareo nefa tsy zany fa izy no mahalalanareo nahoana ianareo no miverina indray amin'ny abidi mpianarana malemy sady tsy misy na inona inona nefa ho tomponareo indray andro sy volona sy fotoana ary taona ny tandremanareo fatratra matahotra ny aminareo fa nao misasatra foana taminareo efa nampianarana fotomporoana zao no mahavonjy ny ampianarin'ny olona indray resaka andro resaka famorana misalasala ndray olona efa vita batisa ary mahazo atsika mpandrefana sampompo dekona resamin'ny olona resaka sabata sabotsy dia lany andro amin'izany izy andro volana fotoana zany ve mampitinareo andany ro Paul apôstôly tsy mahay misivana mila mahay misivana zany tsika hoe inona ny tena tazomina amin'reto fampianarana ireto mila mahay misivana zay lazaiko hoe ny votoatiny fa tsy ny endrika ivelany ny fond fa tsy ny forme rehefa avy amin'ny testamenta taloha miampita amin'ny testamenta vaovao ny forme mijanona fa ny fond miampita mankana ndray ohatra tsika
ny zavatra fadiny jiosy rehetra dia zavatra sampony. Zay no tiany resahana. Fady foza sy orana izy satria ny foza mandeha morirana, ny orana manao marche arrière, ireo samy mikaka amin'ny lohany daholo. Ny ramanavy mitsongoloka sady mivorona ihany nefa mampinono. Misy sampona daholo re biby rehetra fadin'io. Ny alika miverina amina lohany, ny kisoa na sasanao raha miverina misy potaka. Ka tany amin'ny testameta taloha tsy nohanina ara-bakteny marina izany. Fa aty amin'ny testameta vaovao aza manao toetran'ilay zavatra, zany hoe aza manao toetrany alika ianao. Zay no dikan'izany. Aza manao toetrany kisoa ianao, aza manao toetrany fozy ianao. Le zay le hoe ny votoatiny no tazomina amin'ny zavatra rehetra. Ampianarin'ny tompo antsika koa zany. Ampianarin'ny tompo antsika koa zany. Mahay misivana ny lesona rehetra ao anaty mahay misivana. Ary zay mahatonga antsika tsy dia mahay na ara-panahy na ara-tsaina. Ny mpianatra ara-tsaina betsaka loatra ny fakofakon-javatra ao anatin'ny lohany. Hatramin'ny vidin'ny poketra ny Céline Dion fatana. Inona ny diranao amin'izany fianaranao atao? Dia ohatra izay koa na ny ara-panara lany andro ny tsikilo ny pastera ny tsikilo amin'izao tsy nivavaka ao atao. Tanava be loatra koa zany. Dia mitsikilo hoe vidy kiraro koa vadin'ny pastera. Inona ny diranao amin'izany? Vavaka ao atao. Tanava misy zavatra tsy ilaina zany na ty am-piangonana ary misy zavatra tsy ilaina atsofoko ny devoly anatin'ny saintsika koa tsy mandroso ara-panahy koa isika. Mila saha koa tsika manodina ny tsy mety tahaka ny 𝗙𝗡𝗔𝗡𝗙𝗡 zany 20 taona. Fa narodany daholo ny tsy mety rehetra hatramin'ny andron'ny Solomona. Solomona olona endry indrindra fa nisy fahadisoana izy satria maro loatra ny vadiny dia le vadiny nitondra sampy. Fa narodany le boay kely daholo, zay daholo ny vakitsika be dia be teo, narodany koa ny tato, narodany koa tato. Nefa mpanjaka firy taloha tsy natahotra izy rehefa tsy mety dia tsy mety. Ary zay koa ilaina. Révolutionnaire amin'ny zavatra atao. Rehefa tsy mety dia tsy mety ny iza n'iza. Ary zay tsy mampandroso ny firenena. Mba mianatra ianao mikritika hoe tsy mety nataony zareo mpahay lalàna momba ny lalam-panorenana. Tsy mety nataony économiste eto Madagasikara, tsy mety ataony mpanao lalana. Rehefa izy nefa ny directeur eo iny ihany no ataony. Le mikritika zany hay fa tsisy manova. Fa ity mpanjaka ty kely 20 taona narodany daholo nataony ngezalahy rehetra talohany teo satria tsy mety le izy. Feno sampy tato, feno sampy daholo le nitany saina teo. Fa narodany le ritsiraray daholo ny lotony ny potipotehany. Mila saha manova koa isika. Tsy hoe zay nataony ray aman-dreninao dia mety avokoa. Ianao koa zany manao. Fa ny tsy mety indray dia izao. La ny andro mikritika ny dada sy neny fa nataonao mbola pire noho ny anazy. Dia indray tsy mety zay. Tokony mihatsara le taranaka fa tsy miharatsy. Hoe inona ny hatsaraiko ato amin'ny dada sy neny, inona ny hatsaraiko amin'ity fiainam-panahy amin'ity fiangonana ity mba ho tsaratsara koa amin'ny ho avy. Fa matetika miemotra le izy. Miharatsy le taranaka. Dia hoy izy moa izy ny ankizy hoe inao dada aza mianatra tsony fa sao dia tsy tratra le diplômanao dia manahirana. Zay nataony ankizy amin'izao. Miresaka momba ny mpianatra zany isika eto. Mpianatra daholo isika ao amin'ny tompo. Teneny amin'ny tompo hoe raha misy tsy mitondra ny azy fijaliana ka tsy manaraka dia tsy ho ekena ho mpianatra. Nisy fijaliana, misy fiafiana, ny zavatra ara-panahy, ny zavatra tsara tsy mba mora azo. Tsy mba mora azo ny zavatra. Fa tsy maintsy manao an'izay. Tao aminay fa iny rakizy mba zaraina misy an'ilay hoe miara-mitsangana isika rehefa mianatra. Inona ny dika le miara-mitsangana? Misy koveta feno rano atsy. Raha vao avy le torimaso dia izy pastera miara-mitsangana eo dia mitsofoka anatin'le koveta zany ianao mitsangana mangatsiaka miala le torimaso io. Vita le miara-mitsangana dia mipetraka indray mianatra. Mila fiafiana na ny ara-panahy na ny ara-tsaina na ny ara-batana. Fa tsy mahay ho azo ny olona. Dia izay no afatry ny tompo amintsika. Tahaka izany koa mila mahay mianatra. Mila fahaizana mianatra io hoe mahay mianatra fa ianao. Zay ianao vao mahay.
fa mila mahay mianatra, mila fepetra, mila la mifananjanjalanjana hoe mila kajikajy na ny fotoana na ny toerana na ny zavatra atao na ny namana na ny inona misy masontsivana foana petraka ao amin'ny zavatra rehetra. Zara vao namana dia rona amin'ny taniko azy. Voalohany izy ny aizanao mivavaka, faharoa izy ny ray aman-dreninao. Raha vao tsy mahavalana izany dia tsy namako. Zay aloha namantarako hoe izy ianao. Ahoana izy ny vazaha fantaro ao izy ny namanao dia atoroko anao ny toetranao. Tsy maintsy mahavalana izany izy an'izy. Raha vao manodidina dia efa notaniko hoe namanao io inona, aiza izy mivavaka dia inona nataon'ny ray aman-dreniny. Mila mahay mianatra isika fa efa sarotra ny mianatra ny anaram-panana amin'inona. Le fiarahamonina iainantsika mirimirimy mafy be le fiainana iainantsika ankehitriny. Ny rendrarendra mandeha raha teo mba afaka baka ny alatany avy any ambanivohitra Andilamena tonga aty variana izy mahita le jirony mahamasiny ary ambary ahery. Ny olona efa mianatra 3 volana mbola mijery azy daholo misy tsena eto Taminarivo, Nalakely, Pochard, Sinsisy, Vangina daholo ny olona efa mianatra ihany ao, izy mbola mamantatra amin'ny Taminarivo izy 3 volana ianarana. Zany mamandrika daholo zany inona ny sivana, inona ny mahamaika eo amin'ny fianarana. La mahay. Dia ny fanontaniana atao hoe zava-dehibe fa tsy maika fa tsy zava-dehibe. Inona no mandeha aloha amin'ireo? Zava-dehibe fa tsy maika fa tsy zava-dehibe. Any valiana anatrano zany. Fa ny tenin'ny tompo dia toy hoe mila mitondra ny azo fijaliana ary mila ianao mahay mianatra. Zay tafita ianao ny amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-tsaina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra rainay eo. Fantaominao izay ka afaka manatona anao ampifaliana. Nandray sy ny ainy ny teninao. Ankehitriny nanambara taminay ianao. Misy fepetra ny ilaina aminay izay teo mpianatra ao. Ary misy zavatra takina ao anatin'izany. Mankahala ny sakana, izay zavatra heverina ho sarobidy eo amin'ny fiainanay. Ary mila mahay mitondra ny azo fijaliana ao izahay. Mety maharary anay izany, fa tsy maintsy tanterahanay satria baikonao izany mitondra azo fijaliana izany. Ary tsy vitan'izany, mila mahay mianatra izahay. Mijery, miaina, maka tahaka anao Andriamanitra. Mila mitombonay ny ara-panahinay, ny fifandraisanay eo aminao. Ankehitriny Andriamanitra, tsy nahatanteraka izany izahay. Tsy indraindray izay tsy mahay mitondra ny azo fijalianao, endrika ny fahotana izany. Efa nanota taminao izahay, sady nanao ny ratsy sy ny meloka taminao, tsy nitondra ny azo fijalianao izahay. Efa niala tamin'ny didinao sy ny sitraponao izahay, ary ny fitsipokao. Tompo, mifona aminao izahay. Anao kosa ny famindrampo sy ny famelan-kelo. Eno ny fivavaka impanomponao sy ny fofonanay. Tsy amin'ny fahamarinanay no anoloranay ny fonay eto anatrehanao Andriamanitra, fa amin'ny alehibe ny indrafonao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
atsika i Jesosy ary vonina ndray ainao mpianatra izy nitsangana ndray ny teny somafaly fa mafa amin'ny fahotantsika izy o eny apôstôly masina fa ianareo dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay nianatra anareo ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ianareo tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra tsy namindrana fo taloha fa ankehitriny efa namindrana fo no zany ry havana dia voavela sy voafabako ny fahotantsika noho ny anaran'i Kristy Tompo samy amin'deran'ny Tompo isika sambatra ny olona izay voavelony elony sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Vavaka fangatahana isika ry havana ivavaka isika ry Andriamanitra Tompo ran'aizany an-danitro faly ny fonay misaotra mankasitraka anao Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao ary dia ambaranao aminay ny teninao izay tianao iainana indray nampatsahivinao tokoa fa zahay ilay mpianatra ao dia nambarana tao anatin'izany ny tokony ho iainanay ny amin'ny itondrana ny azo fijaliana indrindra ihany koa ny amin'ny ahaizanay mianatra eo anatrehanao mba handinika tsara tokoa izahay amin'ny fanarahandianao ka iorina tsara ny finoanay
ary dia voatahiry ao aminao tokoa izay Andriamanitro fa tsy sanatria tahaka ny afo mololo miredareda eny am-panomboana ihany amin'ny fanarahana anao kanefa vetivety dia maty izany. Dia misaotra anao izay Andriamanitro fa rehefa nandre izany teninao izany zahay dia misy ny fikasana tsara mipolotra avy aty anatin'ny fonay ny amin'ny hakatoa ny teninao. Fa mangataka aminao kosa izahay fanahy masino tario zahay. Ny herinao Andriamanitra izany ihany no azonay makatoa sy miaina ny teninao. Fa raha ny herin'ny tenanay dia tsy mahefa na inona izahay. Mivavaka aminao ary izay kehitriny ho anay tsirairay avy reto. Rehefa avy nandre ny teninao, ny amin'izany fikasana tsara ao anatinay izany fantatrao tsisy miafina aminao. Ianao Andriamanitra no hatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay ary indrindra mba ho tonga mpianatra ao marina tokoa zahay ka dia ho voninahitry ny anaranao ny fiainanay rehetra. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho anay tsirairay avy reto. Izay tonga eto anivon'ny tranonao ankehitriny, manana izay etaeta ny fonay zahay, manana izay fanirinay zahay, inonay fa fantatrao tsisy miafina aminao izany. Ao ny iray mpianakaviana manana ny etaetany iny amin'ny mahalohany azy eo amin'ny ankohonana. Mangataka aminao izay Andriamanitro ny mba hitahirizanao azy sy hitarianao azy amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba hijoroany amin'ny maharay mpianakaviana modely azy eo anivon'ny ankohonana. Fa omeo hery ihany koa izy Andriamanitro ny amin'ny famelomany ny ankohonany, ny amin'ny asa fivelomany. Ianao Tompo no hitarika azy amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho voninahitry ny anaranao ny fiainany. Fa mivavaka aminao izay ho an'ireny mpianakaviana rehetra, manana ny faniriana ao anatin'izy ny hasoa ny ankohonany, ny amin'ny fitaizana ny zanany, ny amin'ny adidy maro isan-karazany efa akinao am-pelantanany. Dia omeo hery izy ireo Tompo mba azony mijoro ho reny mpianakaviana be fitiavana ary haneo fitiavana amin'ny ankohonany rehetra. Ary dia omenao fahasalamana tsara ihany koa izy ireo satria indraindray dia reraka manoloana ny asa mandrarasy ny zavatra maro mifamoafo eo amin'ny fiainana. Andriamanitro mivavaka aminao izay ho an'ny tanora rehetra, ao anatin'ny fianarana, omeo fahendrena, omeo saina endry, omeo saina matsilo mba ho lohany fa tsy ho rambony satria manana anao Andriamanitra ilay mpanolo-tsaina, manana anao fanahy masina ilay mitarika azy. Dia tahio izy ireo Tompo amin'ny fianarana ataony. Ao ny efa miasa ianao no hanolo-tsaina azy mba ho vavolombelonao Jesosy Kristy amin'ny sehatra rehetra izay misy azy. Ao ireo izay tsy mbola mahita asa ao andalam-pitadavana izany, ianao hanomeza sitraky ny fonao. Mivavaka aminao izay ho an'ny ankizy madinika rehetra, omeo fahendrena, omeo fahalalana ihany koa, omeo fahazotoana amin'ny zavatra rehetra mba ho voninahitry ny anaranao. Kehitriny izay Andriamanitro dia mivavaka manokana ho an'ireo mpanomponao izay nozoim-pahoriana noho ny fandaozan'ny malala. Dia mivavaka aminao izay Andriamanitro ianao hanome fampaherezana sy fampiononana ho azy ireny. Ilay fifaliana sy ny fiadanana ary ny fanantenana velona avy aminao Andriamanitra, izany no tononay hanapaka ao anatin'ny tsirairay avy izay nozoim-pahoriana. Andriamanitro mivavaka aminao koa zahay ankehitriny ho an'ny mpanomponao izay nanehoanao ny fahasoavanao teo amin'ny fiainany, dia te hisaotranao izy ireny. Hoentina eto anatrehanao ny fisaorany. Fa ny angatahany kosa dia mba hanehoanao mandrakariva ny fahasoavanao, ny fiadananao eo anivon'ny tokantranony sy ny ankohonany manontolo. Dia mino somatoko zahay, fa tahaka izay fananambinanao izany mpanomponao izany, no hanambinanao azy hatrany. Ary dia ny tokantrano ny akinina fenao am-pelantananao hisaorana ny fahasoavana izay nomenao. Eto koa izay no mivavaka ho an'ny mpanomponao izay handeha lavitra ho any ivelany. Ianao Andriamanitra la efa nitahiry azy, la efa nomba azy, efa nanome ny fiadananao sy ny fahasoavanao azy, ianao mandrakariva no angatahanay mba hitantana ny fiainany. Dia ianao no hitsodrano azy amin'izay rehetra alehany, amin'ny lalan-davitra izay ho alehany dia omba azy ianao Andriamanitra, ampahery azy, hitahiry azy, mba ho voninahitry ny anaranao ny fiainany rehetra, ka dia eo nampifaliana amin'ny zanany sy ny mpiara-monina aminy any amin'ny toerana alehany izy. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'izao fiangonana misy anay izao. Ao ny mpanomponao izay efa notendrenao mba hitarika anay
anorana ny lala marina ho amin'ny fahamarinana sy ny fahasoavana ianao hitahiry azy amin'ny fahasoavanao sy ny fiadananao ny ray aman-dreninay sy ny ankohona ny manontolo ho feno ny fahasoavanao. Petraka feno am-pelatananao ihany koa tompo reo tompona andraikitra isan'ny 𝗙𝗡𝗢𝗔𝗡 eto anivon'izao fiangonana misy anay izao, ny birao ny fiangonana, ny diakona sy ny loholona rehetra, ny sampana rehetra fa hoentina mba afaka manokana ny sampana vondrona fototra laika amin'ity anio ity. Ho feno ny fahasoavanao, ho tarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao. Dia maro Andriamanitra ny zavatra izay tiana hoentina eo anatrehanao. Foy nefa ny fisainanay, dia mino somatoky izay fa izay rehetra mahasoa anay ho tanterahinao araka ny habe indrindra fosin'ny fitiavanao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny ivavahana ito izany, misaotra Tompo. Amen. Andesika ry havana hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka ny fanekam-pinoana larana fahaefatra no ndeha iombonantsika hoentintsika maneho izany finoantsika izany. Ilay fanekam-pinoana manao hoe manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika, dia araka ny teny nataon'i Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Petraka ny fiangonana. Misy reto avantsika izay andray ny fahasoavana amin'ny alalan'ny fanolorana ny sakramentan'ny batisa ho amin'ny zanany. Oraintsika ny ravavala ame 720 nandeha ny voalohany sy ny faharoa, dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Fifaliana ny havana andraisitsika reto avantsika reto manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Hoenantsika ny teny fanorenana ho amin'izany sakramenta masina izany. Hoy ny Tompo, efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra izay ety an-tany, koa mandehana ianareo, dia atao mpianatra firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary ino izao momba an'ireo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ny Tompo amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimy anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy taranako mandimy anao ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ravana dia misy fanekena ilain'ny Tompo aminareo, ho valianareo araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ity zaza ity ho Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijorona amin'ny tenina amin'ny asa, mpanompon'Andriamanitra mahatoka tonga ny fianarana ho an'io zaza io amin'ny anim-piainareo rehetra. Ekenareo va nitatarany fiangonana amin'ny zaza io ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy. Hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao. Anekenan Jesosy Tompo azo hery izy ka handany asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao ary ezika ka tonga azy mpanefana samy Tompo. Mandre ianareo Andriamanitra, okarina ro hitodika any amin'ny fiangonana
anamafy maso izany fanekenareo izany manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra rehetrika izahay ekeneny nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra matoky mba hahatonga anay fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekeneny hahatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana zavasavan-dehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao tsy hanekenany Jesosy ho tompo fa azahoany hery andavan'ny asan'ny satana rehetra vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly zahady ekenay ny hampianatra azy izao fanaovam-batisa izao ary izanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo ny herin'Andriamanitra ny ankinanay hatanteranay izany. mandreny reo Andriamanitra dia aritsika fiangonana hitsangana angataka ny fanahy masina nomeny heriny. Isika Andriamanitra raitsy to tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia meloma mandrakarifa ny fitiavanay ianao tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany nomeny anay tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa koa mitalao aminao izahay raha io manatrehanay aoka ny fananao masina nome hery ny asa tanteranay eto ampanaovana izao batisa izao rano mamelombelona zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantara ny fanadovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy any izao ity zaza tao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminao noho ny amin'ny asan'ny fananao masina mitarika azy isanandro ao amin'ny voninahitra mandrakizay faly misaotra anao zahay tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombonainao amin'ny Jesosy Kristy zanany ka isany vahoaka an'Andriamanitra ny zanany ny angatahanay fiangonana dia hitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampahiratra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao ampio ny ray aman-dreny sy ny mpianto mba azo manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrenao ombany fahasoavanao any niezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany amen. Petraka ny fiangonana. Ravelo manantsoa Haiti. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ny Tompo, anaka, azo matahotra. Efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ianao. Ento izao zaho zao ka tezao tsara fa manana ny fanahy masina sady efa
zanak'Andriamanitra. Amen. Ny hira fahatelo ny sorantsika ny tompo. Ho amin'ny akatoko ny fandraisana isika riavana andeha ho ataontsika ny hira 700 andininy voalohany. Miara-mitsangana isika riavana. Iarahantsika mamaky ny salamo fa 7:30 andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Salamo fa 7:30 andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Jehova efa nandinika ianao ka mahalala ahy.
ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitro any lavitra eny voadinika ao ny toetro na mandeha aho na mandry ary fantatra ao tsara ny alehako rehetra fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehovah manodidina eo ivoko ianao ary apetraka ao amiko ny tananao fahalalana mahagaga loatra izany eny avy loatra ka tsy tratro aiza no ialako amin'ny fanahinao aiza no antsirako tsy eo anatrehanao na dia miakatra any an-danitra azaho dia any ianao ary na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriako azaho indro any ianao na dia maka ny elatry ny maraina azaho mba hitoetra eo aparan'ny ranomasina dia mbola entin'ny tananao ihany aho na dia any azy sy azon'ny tananao ankavanana ary na dia hoy izao azy aoka ny maizina hanaronahy ary aoka ny mazava manodidinahy tonga alina tsia fa ny maizina aza dia mahamaizina fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany ka sahala amin'ny mazava ny maizina. Amen. Petraka ny fiangonana. Ity salamo fa 7:30 ity dia salamo izay vavaka fitalaona nataon'olo tokana. Dia hitantsika tsara eto amin'ity salamo ity fa mitalao ilay mpivavaka satria no endrikendrehan'ny fahavalony. Mianina izy ka miantso an'Andriamanitra izay mandinika azy ary manana ny fahalalana rehetra. Eto amin'ity salamo ity dia hitantsika fa atsony Andriamanitra handinika izay nataony raha marina na tsy ny tenin'ilay mpanendrikendrika azy. Ambarany mazava tsara io zany. Ary eto ihany koa dia mitaraina amin'Andriamanitra izy mba hahazon'Andriamanitra manamarina izay nataony manoloana n'io endrikendrika ataon'ilay mpanendrikendrika azy io. Miantso an'Andriamanitra izy zany mba hitalao eo anatrehany anambaran'Andriamanitra azon'Andriamanitra manamarina izay nataony manoloana ny teny maro izay nataony ity mpanendrikendrika azy ity. Andeha zaraintsika roa izao salamo izao andraisantsika hevitra azontsika mahazo tsara izay tian'Andriamanitra ambara ao anatin'izany. Manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina dia azontsika nomezana loha hevitra manao hoe mahay sy mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra. Io ilay ataontsika hoe omniscient. Fa eo amin'ny andininy fafito hatramin'ny 12 kosa dia azontsika nomezana loha hevitra indray hoe manerana sy manatrika amin'ny toerana rehetra io Andriamanitra io. Io indray ilay ataontsika hoe inona moa? Omnipresent. Io Andriamanitra izay vavantsika io zany sady mahay sy mahalala ny zavatra rehetra no manerana sy manatrika amin'ny toerana rehetra. Andeha ho jerentsika hoe manao ahoana ny anehoany an'izany hoe Andriamanitra mahay sy mahalala ny zavatra rehetra izany araka ny hita eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Malala izay mitaraina aminy izy hitantsika taratra eo zany. Zany no efatra misongadina tsara hitantsika eto. Ary dia raisina raha raisina ity salamo ity dia misy ilay fitaraina araka ny nambara teo satria fantany tsara fa mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra ka manoloana ny toe-javatra izay manjoany ity mpanao salamo izay nitaraina tamin'Andriamanitra ity dia nitaraina izy ary dia mazava tsara ny teneniny hoe mahalalahy ianao. Ary ny teny hoe mahalala dia tena Andriamanitra ihany no afaka manambara n'izany teny izany. Tena Andriamanitra zany no afaka mahalala ny olona tahaka ny mpivady mifankahalala araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Io ilay teny atao hoe iada amin'ny teny fototra izay anoratana azy. Mahalala Andriamanitra fantany amin'ny atsipiriany zany hoe tsy fatapatany fotsiny ilay olona eo fa alohan'ny nahafantarany azy alohan'ny halalany azy dia mandinika mihitsy Andriamanitra. Ka ny hoe mandinika izay ambareto dia tena azo atao hoe nisavasava mihitsy Andriamanitra zany, namotipototra mihitsy Andriamanitra, nikaroka sy nanao fizahana lalina hatrana miafina indrindra. Zany no ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Raha miresaka eto hoe mahalala ahy Andriamanitra dia zany nataon'Andriamanitra tamintsika ka dia mahalala antsika Andriamanitra. Ka noho izany fahalala'Andriamanitra antsika izay mitaraina amin'izany dia tsy toy ny fahalalana ivelambelany fotsiny ihany ny fahalalana izay ahalalàn'Andriamanitra antsika fa tena amin'ny atsipiriany mihitsy
ny fipetrakantsika hoy izy teo, ny fitsangana, ny fihevitra, voadininy avokoa ny toetrantsika rehetra, atrehana mpandehanana, eny atrehana mpandriana azy. Hitantsika eo amin'ny andinin'ny fahatelo eo zany, tena fantatr'Andriamanitra zany, ary ny fomba mampanao rehetra fantatr'Andriamanitra amin'ny atsipiriany reny. Ary dia eo indrindra eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andinin'ny fahatelo hoe ny alehako rehetra fantatr'Andriamanitra avokoa izany. Ka raha ohatra ary Andriamanitra raha tahaka izany nambarantsika izany ary ny fahalalàn'Andriamanitra ny olona izay mitaraina aminy, ahoana moa no tsy ahalalany sy tsy ahafantarany, na diso isika, na meloko isika, na marina isika, na tsy misy tsiny isika. Fantatr'Andriamanitra tsara zany isika. Tsy tokony hisy eritseritra mihitsy zany hoe za miafina eo anatrehan'Andriamanitra, za tsy hita n'Andriamanitra. Fa araka ity salamo ity dia tena hita miariary io fa fantatr'Andriamanitra isika. Ary dia mila tsarovantsika mandrakariva izay zava-nisy teto fa ity mpanao salamo ity dia vao endrikendrika, ka na izy ary zany dia mieritreritra hoe so dia tena mba nanao an'ilay izy tokoa ary matoa vao endrikendrika, sa tena tsy nanao an'ilay izy dia zay no natonga azy nitalao tamin'Andriamanitra hoe jereo fataro dia teneno amiko hoe inona le nataoko. Zany hoe ny olombelona zany dia voafetra amin'ny fahalalana ny tenany, fa Andriamanitra dia mahafantatra ny miafina rehetra sy izay natao ny olombelona rehetra. Ka fantatry ny Tompo ary tsy misy miafina aminy na dia kely aza ny momba antsika rehetra eo amin'ny fiainantsika eo. Dia eo amin'ny fiainantsika kristianina dia io Satana io ny mpanendrikendrika atsika, manendrikendrika atsika, miampanga atsika mandrakariva izy. Ary dia ao anatin'izany indrindra isika no tsy maintsy mila sy miantso an'Andriamanitra mba handinika atsika tahaka ny mpanao salamo eto hoe dinio aho Andriamanitra. Ka ao anatin'izany mandinika atsika Andriamanitra mba hahalalany atsika tsara. Ary ao anatin'izany mba hahalalany atsika tsy hoe hanamelohany atsika fa hanamarinany atsika. Raha toa ka hitan'Andriamanitra fa nanoty isika, tsy mendrika isika, dia tsy ho amin'ny fanamelohany zany fa ho amin'ny fanamarinana ao amin'i Jesosy Kristy. Zany ny zava-dehibe sy fifaliana ho atsika. Ka raha mandinika antsika zany Andriamanitra dia tsy midika izany fa hoe hanameloka atsika izy, fa hanafaka atsika sy hanamarina atsika amin'izay mety ho endrikendrika ataon'ny Satana. Fa tsy zany ihany, fa eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika eo koa dia mety misy endrikendrika ataon'Andriamanitra amintsika, mety ataon'ny olona manodidina antsika. Ka ao anatin'izany indrindra no mila miantso an'Andriamanitra isika hoe Andriamanitra fataro dia ambarao ahy ny sitraponao fa ianao no mahafantatra ahy. Fa faharoa dia izao, eo amin'ny andininy fafito hatramin'ny faharoa 12 araka nambara teo dia azo ambarako hoe io Andriamanitra io dia manerana sy manatrika amin'ny toerana rehetra. Raha jerentsika eo amin'ny andininy fahatelo dia efa hita sady fa tsy hoe mahalala ny zavatra rehetra fotsiny Andriamanitra, fa hoy ny mpanao salamo hoe fantatrao tsara ny alehako rehetra. Zany hoe mahalala ny zavatra rehetra momba ahy izy, sady mahalala ny toerana rehetra alehako ihany koa, toerana rehetra izay misy ihany koa dia fantany tsara zany. Ny dikan'izany dia izao, na aiza misy ahy dia eo Andriamanitra. Tsy afaka misaraka amin'ny fahalalan'Andriamanitra ahy zany ny zavatra rehetra sy ny fanatrehany. Raha hoe matoky sy mino zany fa fantatr'Andriamanitra ny momba manontolo, dia miara-dalana amin'izay mandrakariva fa hoe eo mandrakariva koa Andriamanitra, ary miaraka amiko mandrakariva ihany koa Andriamanitra naiza misy ahy. Dia ny vokatra izany dia izao, misy anankiroa ny vokatra izany, fahafantaran'Andriamanitra sy ny hoe Andriamanitra eo mandrakariva izany. Voalohany dia izao, ho an'izay mpanao ratsy zany ka te hiafina ny tavan'Andriamanitra, na mandositra aiza, na miala makaiza, na ho aiza, dia ahoana zany? Eo Andriamanitra, eo foana Andriamanitra. Ninona ataonao, naiza ataonao, dia eo mandrakariva Andriamanitra. Ary zany dia mampahatsiaro atsika ny tantaran'ny Jona, rehefa nirahan'Andriamanitra izy ho any Tarsisy, niala teo anatrehan'i Jehovah, zany hoe nandositra n'Andriamanitra, ka ny zava-nisy nieritreritra izy hoe andeha makivaky ranomasimbe fa mety tsy ho hitan'ny Jehovah Andriamanitra tsony. Inona nefa ny zava-misy? Tany Andriamanitra niantso azy. Teny ampovoan-dranomasina dia mbola teny Andriamanitra.
natsipotana anatin'ny ranomasina izy nateliny hazan-drano lehibe inona zava-misy mbola tany koa Andriamanitra satria dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy entina ilazany zany hoe naiza mety toerana misy atsika dia tokony ho tsarovantsika mandrakariva fa manerana ny toerana rehetra io Andriamanitra io ary marina ny tenin'i Jesosy Kristy tompo ilay eo amin'ny Lioka 7:7 manao hoe fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy ho fantatra sy aseho anaty an'Andriamanitra ka raha sanatria zany nangalatra isika nangalatra ny kristianina dia eo zany Andriamanitra eo amin'ny toerana angalaranao iny raha sanatria zany mandainga ny kristianina dia eo Andriamanitra maheno ny lainga ataon'ny kristianina ka eo amin'ny fiainantsika maha kristianina zany dia misy hira anankiray izay tena tiatsika ny manao azy rehefa sendra fahoriantsika rehefa sendra zavatra manahirana isika fa tsarovo koa zany izay hira izay rehefa mieritreritra ny anao ratsy isika hoe ay teo foana Kristy ay eo foana Andriamanitra fa tsy amin'izay mety ho endrika fahoriana fotsiny zany mahay hoe eo Andriamanitra fa amin'ny trangam-piainana rehetra izay ataontsika dia eo mandrakariva izy mandinika atsika ka zay zany no vokany voalohany fa ny vokany faharoa dia zao eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra indray na dia mety hoe endrika endrehana sorampotoka azy na dia mety enjehanany amin'ny zavatra izay mety tsy araka ny tokony ho izy ary dia eo akaikiny sy eo anilany eo mandrakariva Andriamanitra satria manerana ny toerana rehetra io Andriamanitra io na dia hatrany amin'ny fiainatsita aza ozy ny 15 dia eo mandrakariva Andriamanitra ka ho antsika zany mpanompon'Andriamanitra izay nantsony dia fanantenana lehibe ho antsika izany satria na dia miaritra zavatra marobe ary isika mitondra ny azo fijaliana ary isika mampianatra Jesosy Kristy atsika dia tsy mitondra n'izany irery isika fa eo mandrakariva Andriamanitra mampahery atsika naiza misy atsika amin'ny fotoana manahoana amin'ny trangan-javatra rehetra eo mandrakariva Andriamanitra koa feny zany riavana dia zao ty salamo ty zany dia sady fampitandremana atsika no fampaherezana atsika amin'ny zavatra izay ataontsika zany raha mieritreritra ny anao ratsy isika dia eo foana Andriamanitra mahita atsika eo raha ao anatin'ny fanenjehana sy ny fahoriana isika dia tsarovo koa fa eo mandrakariva Andriamanitra koa dia mampahery atsika ao anatin'izany iomana isika riavana ny amin'ny fandraisana fiombonana latabatra amin'ny tompo dia ho ao am-potsika ho ao an-tsaintsika mandrakariva fa io Andriamanitra izay vavahantsika io dia Andriamanitra mahay sy mahalala ny zavatra rehetra ninona ataontsika dia fantany zany rehetrarehetra zany fa io Andriamanitra io koa dia manerana sy manatrika atsika amin'ny toerana rehetra naiza misy antsika ho azy rery ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana ivavaka isika Andriamanitra tompo ray anay izay ny an-danitra misaotra anao zahay ny amin'ny teninao izay mampatsiahy anay fa ianao Andriamanitra dia Andriamanitra tsy takatry ny sainay Andriamanitra manam-pahefana Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ny fahalehibeazanao Andriamanitra dia tsy hainay no manonona azy fa tena lehibe sy manam-pahefana ianao dia misaotra anao fa nambaranao taminay indray fa mahay ny zavatra rehetra sy mahafantatra mahalala ny zavatra rehetra ianao ary manerana izao rehetra izao ihany koa ankehitriny ary izay Andriamanitra dia mifona aminao ny amin'izay fiheveranay fa tsy mahita anay ianao ay nambaranao taminay tamin'ity androany ity fa reny zavatra marobe nataonay tamin'ny lasy reny ka izany dia hitanao avokoa ka mifona aminao zahay mamelà ny elokainy amin'ny faharatsianay ny amin'ny tsy fahatanterahanay dia mifona anay tao anatrehanao izany ary mino sy matoky izay araka ny teninao fa ny fahalalanao anay dia tsy ataonao hanamelohana anay zany fa mba hanamarinanao anay ao amin'ny Jesosy Kristy koa eto izay no mangataka aminao hamarino zahay tompo hamasino zahay mba ho tonga olonao satria dia tena iombona tabatra aminao tokoa zahay dia tianao zahay ho marina tianao zahay ho masina fa raha ny herin'ny tenanay dia tsy mahefy zany zahay ka izany indrindra Andriamanitra no hitala honay aoka mba ho marina eo anatrehanao zahay hamasino sy hamarino zahay mba
mba tena ho tafaombinaina aminao tokoa ane ka dia ianao Andriamanitra mihitsy no andray atanana ny fiainanay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahana toy izany. Amen. Zao isika dia tonga eo amin'ny fotoana izay nambarana ny vaovao ny fiangonana. Aminareo izay ao amin'ny Kristy ane ny fiadanana ary ho tendreko mpitandrina ny anjarara ny amin'ny trano izy dia ny fanompoana rehetra sy ny zavatra rehetra atao ao. Ezekela 7:7-10. Toy izao indray ao vaovao iray tamin'izao maraina izao. Fampatsehivana sady fampiomanana ho an'ny filohan'ny sampana sy ny filohan'ny fikambanana miampisolo tena iray fa ny fandravonana ny 𝗙𝗏𝗢𝗢 izay rahana amin'ny braon fiangonana dia atao ny sabotsy 12 ny volana novambra manomboka amin'ny 7 ora maraina eto am-piangonana. Isy ny fivorian'ny komite teknika izay atao ny zoma 4 ny volana novambra izay atao eto am-piangonana. Koa manentana antsika izay manana talenta ny amin'izany na ny tranay izany na ho an'ireo vaovao anatona ao amin'ny braon mpitandrina. Isy ny fivoriana iarahana amin'ny ravavy katolika ny alarobia 7 ny volana novambra amin'ny 5:00 koasaina amin'ny braon fiangonana sy ny mpihevitra rà anatrika izany. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampanasa AFF miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tafika masina izay iarahana amin'ny katekomena dia atao ny 12 sy 17 ny volana novambra izay atao any Emeritsy Afindra Ambohimanga. Koa iangaviana isika izay andeha amin'izany mba hamonjy ny fiofanana izay atao ny sabotsy 15 ny volana novambra izao manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora tahiny Jesoa. Sampana sekoly Alahady. Misaotra an'Andriamanitra isika fa totosa soamatsara indrindran-kira ara-pilazantsara izay nataony ny rantsana tany ketsa tamin'ny Alahady lasa teo. Misaotra ho an'ireo nanotrina anay na ara-bola na ara-bavaka ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Asa soa ataon'ny sampana amin'ny 12 ny volana novambra. Iangaviana mba ho vola na PPN no atolotra. Miverina ny ankizy sekoly Alahady rehetra raha hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany ho fanomanana ny krismasy. Entanina ny mpampianatra rehetra mba ho tonga amin'izany fanomanana izany. Sampana Dorcas finaritra. Fampatsehivana ny amin'ny fivoriana raha hariva manomboka amin'ny 3 ora tsy diso. Ny lahadinika fandaniana ny Trinite. Mankasitraka amin'ny fahatongavantsika rehetra voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Sampana VFL. Araka nefa fantatsika dia mivarotra mofomamy sy masira ny sampana rehefa mirava, koa dia manasantsika andray anjara ho fampandrosoana ny asan'ny sampana. Misaotra sy mankasitraka. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Misaorany Jehovah ry fanahyko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Na dia nandalo ady sarotra, tena sarotra aza ny fiainako dia tsy kivy aho fa matoky hatrany fa teo akaiko hatrany ianao Jesoa. Teo ianao pastera, teo ny fiangonana nanome hery sy tanjaka ho ahy ka dia mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana aho fa handeha lavitra tsofo rano aho. Amen. Ary manao rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana noho ny fahasoavana azoko. Fisaorana. Izay fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny rehetra tonga ny dododo nampahery sy nampitraka ary nitondram-bavaka anay tamin'ny fahalasana ny reny malalanay Rasoa Arvelo Justine.
maneho fisaorana manokana ny mpitandrina amin'ny vady, ny mpitandrina mpanampy, ny diakona ombambady, ny sampana, ny fiangonana, ny namana aman-tsakaiza, mpiara-miasa sy ny fokon'olona iray manontolo. Andriamanitra manakaram-pahasoavana ane hamaly fitianareo ary nanolotra fararakitra ihany koa izy ireo. Izay ry havana vaovao voaray tamin'izao maraina izao, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'Andriamanitra, misaotra ny tompontsika ny amin'ny tombonandro izay nomeny antsika na trarantsika izao maraina izao. Amin'ny anaran'ny mpitandrina ny biraon'ny fiangonana no ijoroako eto mahakasika ny resaka teknika. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa tao anatin'ny taona maro dia efa nisy ny ezaka ny tanterahana mahakasika ny feo, ny rindram-peo, ny fitendrena, ny sax feo tato anatin'ny fiangonantsika. Milaza miara-mahita nefa izahay sy ny tenako fa misy ny olana eto amin'ny fiangonantsika mahakasika ny resaka an'izany feo izany. Iarahantsika mahalala nefa ny fa singa anankiray lehibe amin'ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny fiombonantsika miara-manompo izany sehatry ny feo izany. Ny vorona akasika an'izany ny mpitandrina biraon'ny fiangonana anio maraina ary niara-nivory ihany koa tamin'ny 𝗙𝗔𝗡𝗢𝗙𝗎. Araka ny voalaza teo efa nisy ny ezaka natao, nisy ny fitaovana novidiana, nisy ny fampiofanana ny tanterahana tamin'ny olona mihoatra ny 5 izay tao anatin'ny taona maromaro ny antsoina ihany koa ireo tsirairay izay voniny hifanometanana tamin'izany sehatry ny teknika feo, sary sy fitendrena zany. Ka ny antony ijoroako eto anio dia ny anentana sy antso ny fahatongavana rehetra izay voakasika ny resaka sary, feo, fanamafisam-peo sy fitendrena ho tonga hivory eto am-piangonana amin'ny zoma ho avy izao amin'ny 9:00. Maro ny tsy mandeha, maro ny olana mila vahana, fa araka ny voalazany teny teo tsy ny miazakazaka ny ivelan'ny kianja akory ny mahazo loka fa ny ao anaty kianja. Ka miantso ny tsirairay izay mahatsapa-tena fanomen'Andriamanitra talenta ary vonina ny hanompo an'Andriamanitra ny amin'izay talenta ananany izay, satria tsy ny rehetrarehetra izay te hikitika vata-maro bokotra ny mahay azy, na izay rehetra te hikitikitika bafla na micro ny mahay azy. Mety eo ny fientanam-po anao fa eo koa ny tsy fahafahana. Ka miantso antsika tsirairay zany izay mazoto, izay mahatsiaro manana talenta, izay nampianarana mihoatra ny 5 izy ireo fa tsy ilaza ny isan'izay miverina ny asa tokoa tao aorianan'ny fanofanana, vitsivitsy ihany. Fa miantso an'izy ireo ho tonga eto amin'ny fiangonana amin'ny zoma ho avy izao amin'ny 9:00. Antsoina araka izany koa ireo lehibe ny sampana, satria ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana dia mampiasa sy miara-mampiasa an'ireo fitaovana ireo. Tsotra ihany ny tanjona izay ho tratrarintsika ao anatin'izany hifampizara sy hijery ny vahaolana entina hamahana, hifotony ny fandaminana ny resaka rindram-peo ato amin'ny fiangonantsika, satria laza miteraka olana izany na ho an'ny mpitandrina, na ho antsika mpianakavy ny finoana, na amin'ny fiainontsika ny tenin'Andriamanitra sy ny olana maro samihafa. Androany maraina zao tsika dia porofo velona ny amin'izany ny zavatra iainantsika ary ny feoko ary mety tsy henonareo tsara akory ihany. Ka izay no hanetanana antsika rehetra, fa natao ny fanetanana nandritra ny fotoana maro, fa toy ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra io be ny antsoina fa vitsy ny tonga, kanefa dia atao ihany ny antso ary manetana, satria tsy vitan'olona ray na vitana vondron'olombitsy ny fampandrosoana sy ny fanitsiana ny asantsika atao amin'ny fiangonana. Ny tanjona rahateo dia ny ametrahana vahaolana. Tonga amin'ny fotoana zao tsika izay anatanterahana ny tety andro, tety asa, tety bola, dia mba hahafahana mandrindra
ny teti-bola izay ho atokana ho amin'izany fanavozana na fanatsarana zany a ho an'ny taona 2024. Mihitsy mananteny izay tompoko fa misy akony any aminareo, any amintsika tsirairay a zany antso zany, mangataka vavaka amintsika rehetra koa, satria zany asa zany a tsy atao amin'ny saina fa mila mivavaka avy amintsika tsirairay mba hananana tsilontsaina, hananana fahazotoana, hananana fahaizana, ahafahana mandrindrana zany resaka rindram-peo sy sary eto amin'ny fiangonantsika zany. Dia voninahitra tompoko an'Andriamanitra ny fiadanana ho anao tsirairay avy sy ny ankonanao. Misaotra tompoko. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahavononantsika rehetra, hanatsara ny zany lafin'ny teknika eto amin'ny fiangonana zany a, dia manasanao zanaky ny fiangonana mba ho avy amin'ny zoma. Fifaliana ho antsika nahavitany fanamasina fanambadiana rehetra zanantsika raha kotomavy mahirandrentsosy rany voery tiatiana vala miady ana azanao zareo ato zareo amin'ny sisiny ato a miarahaba anareo ny fiangonana hoentina mbavaka fanatanteraka ny azy koa raha marisandratina rivo arilala stiva sy razafy mahery ajanirina olga riarina ry zareo a dia mbavako anareo ny fiangonana. Sora tompo ny synodam-paritany arivo avaradrana amin'ny alalan'ny birao sy ny mpitandrina filohan'ny synodam-paritany dia mankasitrika atsika chapelle militaire tamina tongavantsika marobe tary amin'ny ivon'ny fankalazana ny jobily fa dia 20 taona ny synodam-paritany tena amin'ny collégium Nsonjombe, dia mankasitrika atsika izy ireo na amin'ny fahatongavana na tamin'ny fandraisana anjara mavitrika nataontsika teto amin'ny chapelle militaire, ary mankasitrika nareo ilay solotena izay ny rahan'ny fiangonana tany. Andriamanitra amaly fitianareo. Misy ny almanaka na calendrier ny 𝗙𝗎𝗔𝗡𝗎𝗢, izy ity dia misy sariny président synodal rehetra iran'ny Madagasikara, valo amin'ny 30 ny isan'ny synodam-paritany dia misy sarin'izy ireo mampiavaka amin'ity. Dia anatin'ity zany misy zanaky ny chapelle anakiefatra, pasteur Bary, pasteur Rodin, pasteur Arnaud, dia ny fahaefatra pasteur Mamy avy tany Vato izay stagiaire-ntsika teto taloha efa rasa président synodal daholo izy ireo. Dia zay te hividy ny calendrier zany dia manko amin'ny secrétariat na amin'ny mpitandrina zany manao commande dia amin'ny vidiny valarivo ariary zany misy sariny président synodal rehetra ity zany sady fanohanana ny asan'ny fiangonana dia afaka manao commande eo zany isika. Miroso amin'ny asan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny rakitra isika, ao ny antoko-pihira tanteraka ny hira ao ny dekona andamina momba ny amin'ny rakitra.
Horaintsika ny hira mialoha ao ren-tsodrano. Raiso amin'ny finoana fa ho tanteran'Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Ary Andriamanitra ny faharetina sy ny finoana ny mpiray-hevitra na Kristy Jesosy mba ho saina raiso vavaraina mankalazan'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tomponsika. Andriamanitra ny fiadanana masina sy amin'ny tanteraka, hiaro ny fananareo izy, hiaro ny ainareo izy, ho tanteraka ny antsinantsina amin'ny fihaven'ny Kristy tomponsika. Ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka, ho tahina raha mipetraka, ho tahina raha mandeha hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.
mipetraka hivavaka mangina isika tompo. Hoy ny tompo, nazovonazovony tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray. Amen.